l'église évangélique chaîne dia mino andro fa tena vony ianao ihany amin'ny tompo indray makasitraka an'Andriamanitra moa ny amin'ny fahasoavana androany satria fahasoavana mbola ahafahana mitarika anao anaty fiderana androany ary makasitraka ihany koa ray mandrentsika hampanampy Jean Patrick sy révérend Phare Andrianarivo androany sika dia araka saotra an'Andriamanitra sady satria no fahasoavana tokoa mbola matoy antsika dia tiaka ianao androany hivavaka n'aiza misy anao ny trano any androany hifantoka sady amin'ny fanatriana alleluia raha mbola makasitraka anao izay mbola manome voninahitra ny anaranao masina indrindra fa tena tsara loatra raha ianao misaotra anao zay Andriamanitra satria menao any indray ty fotoanan'io tsy ahafahana mihaona aminao indray makasitraka anao fona rehetra izay fany masinao satria fantatra efa androany tsy ala maina indray izay fa andray misimisy avy aminao anna fisionana manokana avy aminao indray lokalize manokana ny tsirairay avy androan'Andriamanitra meo ny tsirairay avy no afapo indray amin'ny fanatrianao amin'ny tsy an'io ty dia aterina ianao saotra sy tera ary voninahitra mandrakizay halleluia halleluia amen mena fa vony ianao androany hideran'Andriamanitra ame voninahitra azy indray araka kalaza asika anatin'ny tsy hiry ty hoe hidera asitsika ame voninahitra azy anaty halleluia samia mandia mena fenao andro mbola vonina hiterasa ame voninahitra an'Andriamanitra alleluia Some
mantsika mety miova samia mitotorebika samia remandia fanandria mantsika mety miova ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy miova ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy miova ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy miova tsika anao mbola iteratsy anatin'ny fakira indray halleluja tsy miova ny fitiavany tsy miova ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany iratsika fara fandrampony ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy miova ny fandrampony de tsy miova ny famelan-keloka tsy miova ny fitiavany tsy miova halleluja za mitsy andriamanitra mandraiky zay mifamindrapona ary tsy miova aminay isan'andro izany androany zay mbola itera isan'andro hatra ny anaranao masina indrindra iteranao amin'ny foky rehetra anandratra anao amin'ny foky rehetra tsika anao tena hifantoka anaty fanatria anaty izany iry zany azao azy iteranao araio mbola mevonahitra anao foana tsy tsahatra ny angina tsy zava-misy manodidina tsy zavatra mety mitranga no ampangina nefa mbola itera isan'andro hatra ny anaranao hatrany zany fa mendrika anao rirany zany Ami fukuret
fokorehetra. Halleluja. Eny ary a faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny FOTOAM-BAVAKA mivantana amin'ity an'ity a irahanao amin'ny fiangonana chaîne arahanao moa amin'ny Facebook na koa arahanao amin'ny radio fandresena. Misaotra an'Andriamanitra lehibe any amin'ny fahasoavana tombo-pahasoavana lehibe izay omeny amin'ity an'ity a ahafahako indray mbola miara-miasa aminy ary eto ihany koa dia mankasitraka feno indray aman-dreny ara-panahy Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrianarivo ako a izay nanokatra varavarana mba afaka hanana anjara fahasoavana manompo an'Andriamanitra ao anatin'izao ministera izay nomen'Andriamanitra azy mivady ho atsangana izao. Eny ary hiditra ao anatin'ny famakina isan'andro mahafinaritra tsika amin'ity an'ity a androany moa alahady fa 7 volana aogositra. Loha hevitra amin'ity an'ity dia tahaka izao hoe eo anilanao izy kantsy angozozo izany mihitsy ianao. Ole loha hevitra hoe eo anilanao izy fa tsy angozozo izany mihitsy ianao. Averiko eo anilanao izy ka tsy angozozo izany mihitsy ianao. Ndraiso moa tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:5-20 hoy ny teny. Fa Davida milaza azy hoe nijery an Jehovah teo anatrehako mandrakariva satria eo ankavanako izy mba tsy angozozo aho. Halleluja. Mametraka fanontaniana moa eto ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe inona moa ny atao hoe mangozozo? Ny hoe mangozozo dia mivembena, miaosa, miareraka, tsy maro toerana fa mihetsiketsika satria miareraka. Misy tokoa ny olona manana fiainana toy izany. Engane, tsy toy izany ianao, tsy toy izany tsy toy izany ianao any an-trano any. Fa raha sendra sanatria izy toy izany ianao dia misy vahaolana ho anao anio. O Davida eto hoe satria eo ankavanako izy mba tsy angozozo aho. Ny teo anilan'i Davida dia tsy hoe mpanan-karena na manam-pahaizana na teknisianina enjana na politisianina mahay na olo-tiana mpampahery sy mpanohana sy mpanome fitiavana fa Jehovah izany hoe ny tompo. Anio te antany ianao ny mpanompon'Andriamanitra, te anjaranao ny mamaly azy mangina amin'ny fonao tsotra ao anatinao. Ny hoe eo anilanao dia olona akaiky anao, olona itokisanao, olona ianteheranao. Mino fa Jesosy no ataonao eo anilanao ary raha zany tokoa dia tsy angozozo ianao. Hoy izy hoe ny hoe eo anilanao izy dia olona akaiky anao, itokisanao, ianteheranao ary mino fa Jesosy no ataonao eo anilanao. Fa raha izany tokoa izy dia tsy angozozo ianao. Tsy avembena ny fiainana, tsy avembena ny tafiotra na avembena ny onja ny fiainana ianao. Tsy aosa ianao na iareraka ianao satria ny tompo no itokisanao. Izy no akanao tolotsaina isan'andro amin'izay rehetra ataonao. Ahoana hoy ny Salamo 120:7-10 ka hatramin'ny 4:40 ary ny 9:40. Engany ka eno any oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia mipetra ny fahavalony aho ka merina ny tanako hamely ny rafiny ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy. Eny tantely avy amin'ny vantolampy no amokisako anao. Jereo tsara fa rehefa tena mametraka azy eo anilanao ianao ka miaino azy foana, matoky azy dia vetivety foana dia hietra ny fahavalonao. Asian'Andriamanitra ny rafinao sady vokisany vary tsara sy tantely ianao. Izany hoe tsy avelany ananjava mahory ianao. Amin'ny fomba ahoana no ampangozozo anao amin'izany? O mpanompon'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana no ampangozozo anao amin'izany? Amin'ny fomba ahoana no areraka anao? Tsy afaka hitranga aminao izany. Iverina hotahina ianao. Iseho aminao ny hatsaran'Andriamanitra. Halleluja. Amin'ny dika teny vahiny ity andinin-tsoratra masina ity dia manao hoe a long time ago King David spoke about Jesus. I saw the Lord in front of me all the time. He said, he's next to me, so nothing will cause me trouble. Zany hoe version easy English zay. Raha dika amin'ny teny malagasy dia hoe fotoana
fotoana maro lasa ny mpanjaka davida dia nilaza mikasika an' jesosy nahita ny tompo teo an'laoko mandrakariva na hoe tamin'ny fotoana rehetra hoy izy teo anilako izy ka tsy isy na inona afaka mpiteraka olana ho aho. Jero tsara ny zavatra lazainy a hoy izy teo anilako izy ka tsy isy na inona afaka mpiteraka olana ho aho. Aleloia. Iza no afaka amoron'olona, iza no afaka amorona olana ho anao, iza no afaka ampietry na hampahosanao. Tsy misy satria tsy avelany izy avita ampiteraka olana ho anao. Tsy misy hoy aho satria tsy isy avita ampiteraka olana ho anao. Tsara loatra ny tompo mamprisika anao anao an' Jesosy ho herinao, ho tokonao, anao an' Jesosy ho fianteranao, ho akaiky anao fa na hifindra aza ny tendrombohitra na hihetsika aza ny avoana dia tsy atahotra ianao. Haleloia. Izay tsy atahotra ianao. Eny, tsy atahotra ny firondron'ny ranomasina ianao satria Jesosy no eo aminao sady momba anao no miaro sy miady ho anao ka tsy avelany isy afaka ampiteraka olana ho anao. Tsy angozozo mandrakizay ianao. Amen. Tsy angozozo mandrakizay ho ianao. Amen. Eny ary vavakatsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo anilako foana ianao. Eny eo anilako. Ilay itokiko, ilay anteherako, ilay heriko sady mpamonjoko. Tsy atahotra fa tsy avelanao isy ampiteraka olana ho aho. Ary ianao asoa mandrakariva amin'ny androko rehetra. Ahita ny fahatsaranao foana. Misaotra Jesosy. Amen. Sain'ny lalina hoe do izy hoe inona ny hevitry ny ataonao hoe eo anilanao ny tompo. Sainao andreo manala dia toy izao hoe fa Davida milaza azy hoe nijery an' Jehovah teo anatrehako mandrakariva satria eo ankavanako izy mba tsy angozozo aho. Asan'ny apôstôly toko 2:5-20. Eny ary faly miarabantsika tsiraray avy izay manaraka an'ity fandarana ity dia ny fotoam-pivavahantsika amin'ny vantana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera na amin'ny Facebook zany sy ny radio fandresena 97.4 zao tsika dia roso amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra moa zany. Makasitraka an'Andriamanitra trany ahako ny amin'ny fahasoavany miainy ahako afako hitondra tarika anao anatin'izay fanomezana izay ary makasitraka ihany koa andray mandrentsika ara-panahy Bishop Patrick Andrianarivo sy Révérend Fara Andrianarivo. Alohan'ny irosotsika ao anatin'ny fanatitra dia te hanome teny anao androany ao amin'ny Genesis toko 7:7 Genesis toko 7:7 Genesis toko 7:7 Ozy izy hoe nahoanany dia ho faty izahay eto anatrehanao dia izahay sy ny taninay takalozy hanina ny tenanay sy ny taninay dia ho mpanompo ny Farao izahay sy ny taninay ary omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Ozy izy hoe omeo voafafy izahay mba ho velona fa tsy ho faty ary mba tsy ho lao ny tany. Tamin'ity fotoana ity moa dia nisy an'le nofo izay hitan'ny Farao dia nadika an'i Josefa fa isy taonjina 7 taona any Egypta dia isy mosary 7 taona. Dia rehefa niditra tao anatin'ny mosary nandritra ny 7 taona amin'izay ny Egyptianina dia nelany ny fananana ny tsisy zavatra nambolena tsony efa ny tenany namidiny arak'ity Genesis toko 7:7 ty hoe mevoaniny zay fa ny tenany no ataonay takalony zany hoe ho andevo zay dia mba homeo vo zay ozy izy afafinay mba ho velona, homeo vo zay afafinay mba ho velona sady tsy ho lao ny tany. Meo vo zay afafinay mba ho velona. Izy tsy nijanona fotsiny hoe meo hanina zay tsy ho faty, tsy mampaninana na ho andevonao sa meo hanina zay tsy ho faty fotsy izy hoe meo vo zay afafinay mba ho velona zay satria androany afaka mena hanina izy fa mosary mbola 7 taona, mosary mbola 7 taona vao mitsahatra
mety toe mbola tany amin'ny fahafiry taona izy zareo no nangataka an'ity zavatra mety hoe tany amin'ny fahatelo taona ve sa fa tany amin'ny fahefatra taona fa meo hanina zay ozy izy hohaninay a atakalonay ny tenanay de meo vozay afafinay mba tsy ho laontany raha lasaina-bavy raha mbola aza mieritreritra ianao fa zay vola rehetrarehetra na fitahina rehetrarehetra eny aminao de anao daholy misy voa ao anatin' reny aza mijanona fotsiny am'le eritreritry ny egiptiana tamy voalohany ianao hoe meo hanina fotsiny zay fa tsy maninona na andevo ary zay afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony fahantrana afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony tsy fananam-bola afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony aretina afaka mihinan-kanina ianao androany fandevony tsy fisina fa raha tianao hiala am'izay fanandevozany zay dozy izy miovo zay afafinay mba ho velona zay ka tsy ho laontany afafazo ny voanao mamafaza ho an'Andriamanitra hitanao mba tsy ho laontany ny tany le fesana tany eo le famokarana mety io business mety io fandrarana mety io asanao rehefa mitsanona mamafy ianao na tsy mame amin'ny voanao de misy fetraikany hatrany am'le tany ozy izy ho laontanynay hijanona fotsiny tsisy nino tsony ny taninay tsy hamokatra tsony ny taninay fa miovo zay afafinay mba anjarinay ny taninay dikan'izany tsy kisangisangy le hoe mamafy an'Andriamanitra dehibe moa sy manako hoe fitiavam-bola efa sahirana ve de mbola hamafy any fa eto ao anaty mosary mahavaivay ny zanak'Israely tsy hanina ny nangatahany fotsiny tsy varo hanina fotsiny nangatahany fa miovo zay afafinay no de ho laony taninay dika zany androany tianao iroborobo ny asanao tianao tsy ho laony taninao tianao velona ianao mamafaza ho an'Andriamanitra mamafaza vo ho an'Andriamanitra ka raha misy amintsika iroso anatin'izany famafazana zany de reto ny laharan-taribia zay afahanao mandefa n'zany famafazanao zany de tellement 034 81 984 83 034 81 984 83 na 034 85 604 04 034 85 604 04 ny RTL ndray de hoe 033 02 092 30 033 02 092 30 na ny Orange Money ndray de hoe 032 97 096 84 032 97 096 84 eny ary ao anatin'ny fanatanterahanao an'izay fanatitra zay na misy amintsika anao ny ampafolo-karena na andakim-pisaorana de andeha anaraka hira anankiray tsika Alléluia, tika anao mbola iankohaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanatitra.
eny ary mino fa efa avy nanatotosa tsara an'izay fanatitra ao zay ianao a de andetsika ivavaka ho an'ireo a vona fafinao a satria ny baiboly de milaza fa Andriamanitra no afaka mampitombo izy rery ihany mampitombo ary izy milaza fa ho averiny aminao avy zato hoe zay rehetrarehetra nafafinao ka de andetsika ivavaka raha eo misotranao zay androany fa mbola nanana fahasoavana afaka namafy misotranao Andriamanitra fa tsy navelanao zay ho faty na navelanao zay ho mosarena fa nomenao vo zay Andriamanitra mba hito iza ny fitahina sy ny fiainana ary mba hapetiny tananay sy atonga ny tananay Andriamanitra avokatra ka na iza na iza androany na mafy tamin'ny finoana zany teninao zany de anao Andriamanitra androtsaka ny fahasoavanao sy ny fakasitranao ary le fiainana mahatonga ny zavatra rehetrarehetra ataonay mahavokatra sy mitombo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka tsy ho laniny ao amin'ny tsy laniny ao am-pahatra tsy ho ritra ny diloilo tsy ho ritra ny koba fa anana azy ampy foana zay mihoatra no zay velona saingan-tanay amin'ny anaran'i Jesosy de misaotra indrindra ray alleluia amen eny ary averiko ihany manamafy andreo laharan-taribia ho atsika rehetrarehetra zay resy lahatra ary mino ny tenin'Andriamanitra fa zay mamafy no mijinja ka raha andefa ianao amin'ny telemady 034 81 984 83 034 81 984 83 034 85 604 04 ny RTL de ny 033 02 092 30
ary no orange monnaie dia ny 032 97 096 84 eny ary mialohan'ny rosotsika ny anatin'ny tenin'Andriamanitra dia andehantsika anaraka fiankohofana amin'izao. dia tsika mialohany andraisantsika mpanompon'Andriamanitra izay tondra teny indray ho antsika androany teny sahaza amelona fanahintsika indray sy ampahery antsika dia tsika mbola ame voninahitra an'Andriamanitra dia tsika mbola hiditra indray eo amin'ny fiankofana amin'ny androany dia ilaza hoe raha eo tiako ianao maniry anao loatra ny foko androany ary ny andra-tananao anao satria ianao no mendrika ny anaterana an'izany Andriamanitra androany tsika ianao naiza misy anao dia asandrato azy ny tananao androany dia ho fanajantsika amin'ny fanatrehany. Halleluja. Dia tsika hira hoe raha eo tiako ianao foko dia feno faniriany any ahita anao sy ny voninahitra ao mameno azy izao rehetra ao. Halleluja. Raha eo tiako ianao ny foko dia feno fanirina ny ahita nyerinao sy ny voninahitra mameno ahy sy izao rehetra izao foko anao ray miameko manoto fa babonao tanteraka dia raha tsika miraha eo tiako ianao raha eo tiako ianao ny foko dia feno fanirina ny ahita nyerinao sy ny voninahitra lasa hoe ameno ahy lasa hoe any sy izao rehetra ao sy izao rehetra izao foko anao ray nyameko manoto fa babonao tanteraka sandrato azy ny tananao androany tsy omenatrao anandra-tanany ho anao iteranao ray sy niana sa hoe babonao ny foko. Halleluja. Novainao sandatranao laza hoe any sandatranao sandatranao veritsika hatramin'ny voalohany raha eo tsika ianao foko dia feno faniriny anahitanao raha eo tsika ianao ny foko dia feno faniriny miandratraminy androany herinao lesao sy ny voninahitra sy ny voninahitra ameno ahy sy izao rehetra iary laza androany foko anao ray foko anao miamiko manontolo lesao hoe babonao fa babonao tanteraka tsy omenatrao anandra-tanany ho anao iteranao ray sy niananao babonao ny foko fiainako asandratra anao. Halleluja.
Skiterazy andry. Halleluja. Ho an'ilay tompo sy mpanjaka. Halleluja. Mikoka ho an'io. La mifonao rehetra any androany. Halleluja. Tsika leo fanajana ho azy. Halleluja. Tanako sambatra. Tanako sandratroanao. Hiterako ny anarana. Tanako sandratroanao to. Hiterako ny anarana. Miakoka. Oh, miakoka. Miakoka. Halleluja. Tanako sambatra. Dia iraintsika miaraka sady. Tanako sandratroanao to. Hiterako ny anarana. Tanako sandratroanao. Hiterako sayazy. Halleluja. Tanako sandratroanao. Tanako sandratra. Hiterako zao ihany hiterako ny anaranao. Halleluja. Tanako sandratroanao to. Hiterako. Dia ary laza androany. Miakoka. Fatompiana. Mpanjakana. Miakoka. Miakoka. Oh. Halleluja. Iraintsika ihany miakoka. Oh, miakoka. Farany. Miakoka. 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 Halleluja. Dia tsika ndray ny ten'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Genesis toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 20. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika araka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mitisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronany azy, lasy vavy namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maharofara sy mabetsara mameno ny tany ka mampanompo azy. Ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Amen. Ten'Andriamanitra no milaza fa Andriamanitra nanana inisiativa, eritreritra, fanapa-kevitra, finiavana, nanana koa ny faniriana. Tsisy olombelona ny teny tamin'Andriamanitra hoe forony ahako. Fa Andriamanitra ny eritreritra sy nanapa-kevitra amorona ny olona. Ary namorona ny olona izy dia tsy namorona olona ho tahaka ny biby. Hoe misy vatana, misy endrika, fa mba mitsangana indray efa tsy ohatran'ny biby mandady na manidina. Tsy zany no tao anatin'ny sainy. Fa izy andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika. Tahaka nina tsara azafady? Dosana dia efa fito amby roapolo hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy. Ndikany hoe endrik'Andriamanitra raha amin'ny teny frantsay dia hoe image fa tsy hoe photo.
tsy mitovy ny photo sy ny hoe image. Ny photo de sary. Eo no ahitana hoe lava ianao sa fohy, zarazara sa fotsifotsy. Eo no ahitana hoe matavy ianao sa kelikely, lavaorona sa petakorona sy nama sy nama. Zay sary zay. Fi tsy nyteny andao tsika amorona olona tahaka ny sary tsika. Fa zay ohatra ny endritsika. Image. Ny atao hoe image dia ny maha izy ny olona anankiray na ny zavatra anankiray. Tanao misy fomba fiteny hoe manimba ny imaginao zany. Manimba ny image ny fiangonana zany. Zany hoe mampiseho ilay endrika ety ivelany zay efa mitondra laza tsara sy ny namandrehetra. Ny image matonga zavatra anankiray manana ny image na hoe ny endriny. Dia mazava ho azy zany dia ataoko hoe bon misy moa zany manana image ratsy fa misy ny image tsara. Ao ka le tsara andresantsika eto satria Andriamanitra dia tsara. Mampiseho raha toko ohatra hoe appareil anankiray na telefona io na elektronika anankiray dia efa tonga dia fantatrao hoe zao marika tsara an'izany. Raha telefona dia anao mahafantatra zay marika tsara zay eritreretinao fa tsara. Ny sasany Apple na hoe iPhone, ny sasany Samsung, ny sasany Sony, ny sasany Huawei, tsy haiko nareo zay mahay telefona zao ohatr'izany. Misy ne mieritreritra rehefa appareil elektronika indray dia ohatra hoe Toshiba na Sony na ina koa ny hitanao hoe manana image tsara zany hoe manana laza tsara, manana ny endriny tsara, manana zay fitenin'ny olona hoe tsy mora simba, tsy ohatra le avy any Chine ozy ny sasany zay. Fa teny hoe manana image tsara mihitsy zany. Azonao angamba tiako resahana ny fiangonantsika kosa manana ny imageny. Tsy marina zany. Dia Andriamanitra koa manana ny image ny Andriamanitra. Zany hoe manana ny toetra tsara izy, fantatra fa mahery izy, mahay izy, tsara toetra izy, be fitiavana izy. Le zavatra tsara izay zany le hoe le endrika. Ka isika dia noforon'Andriamanitra ireprésenter azy. Zany hoe hitondra ny imageny, le maha izy azy. Noho izany, mila manova fisainana isika fa nahoana fijerinao anao hatramin'izay. Mila ianao mahita fa raha nahary anao Andriamanitra voalohany tsy sitraponao no nampisy anao. Ary tsy sitrapondray aman-dreny koa na dia hoe fandriny aza niteraka. Fa navelon'Andriamanitra ny fisianao ary izy namolavolanao tany an-kiboniny eny. Izy nampitombo anao ka natonga anao ho tahaka an'izao. Mahino tsara venao azavady? Tsy vita le vatana ivelany fotsiny foroniny fa zay ty olona anankiray ty ampitondrako ny imageko ty olona ray ty. Zany hoe ao anatinao ao misy ny zavatra rehetra ahafahana ireprésentena an'Andriamanitra. Na toetra io, na hery io, na fahaiza-manao io, reo zavatra tsara. Mety mbola misy amin'ny anananao tsy fantatrao fa ao anatinao ao. Mekohatra anankiray tsy tsika rehetra ny anatra médecine, taoko ohatra faran'izay tsotra. Mazava ho azy zany tsy fantatrao amin'ny atsipiriany io vatanao na dia ny vatanao fotsiny azy. Fantatrao hoe misy ozatra ianao, misy taolana, misy nofo, misy raha, fa tsy fantatrao daholo ny anaran'izy rehetra. Misy tamin'izy ireny fantatrao, misy amin'izy ireny tsy tadidinao tsony ny anarany. Ny matetika tadidinao dia ny vavony. Fa feno taova be da be ao anatinao ao. Feno karazana ozatra be da be ao anatinao ao. Taolana be da be. Lalan-drà amin'ny karazany maro. Ary na ianao zay mety tsy mahafantatra anao amin'ny atsipiriany. Ny siantifika dia miezaka mamantatra atsika dia mamoaka foana ireo zavatra fantana hoe ny découverte hitana. Inona no tiako tenena amin'izany? Aza miteny ianao hoe efa fantatro avokoa zay rehetra atao anatiko. Fa be da be ny efa anananao ao anatinao, misy amin'ireny ny efa fantatrao fa misy amin'ireny tsy fantatrao. Fa ianao io fiteniko tsotra fotsiny, tsy olona pôkatra ianao. Iza manana telefona zay fantany fa tsara. Raha fantatrao fa tsara ny telefonanao, dia anao mahafantatra hoe nahoana iny antsoina hoe tsara. Ny piesy ao anatiny azonao antoka fa tsy le mora simba. Tsy le telefona vao chargena dia mamay. Na vao mitelefona kely 10 minitra na 2 minitra tsy azo resahana tonga dia mitsovaka tsy amin'ny sofinao. Tsy le telefona mora mibotsina. Tsy le telefona mandany andro.
fa hitanao hoe tsara mateza taka nikodory vita FOAM zay tsara kodoro ny tsara torimaso tiako tenanao hoe ao anatiny ao daholo na ny application na ny pièce na ny rehetrarehetra zay ilaina atonga ny telefony io tsara mihoatra no zany koa ianao efa nataon'andriamanitra ao anatinao ao raha toka tsy ampy le izy dia mamela teny tokony mbola nianatra dama tamin'ny vao miforon'andriamanitra tokony me mpampianatra hafa manokana dia nampidina université mba nanany doctorat na PhD zay ozy andriamanitra bon zao anao vao mitondra ny imazoko fa tsisy université nidirana tsisy mpampianatra manokana mpianatra azy fa rehefa vetany de izy hoe aritany fa tsara indrindra zany ianao foana angeny ty ahitanao arak'izay hafahafa ijerenao anao e ndraindray ny anyfizerinao anao sisa dia nitarehanao rehefa mba tsara zany hoe mba tsara aza vao misy mony kely dia ay ty mony ty vao miketrina dia miantitra aza litsy any amitarehanao le tian'andriamanitra resa fa ao anatinao ao anatinao ao teny ny tenanao afaka mireprésente an'andriamanitra ako dia zao ny teneniny dia zao ny teneniny no ariny tahaka ny endritsika dia hoy izy hoe naseny manjaka sy mampanompo ny zavaboary rehetra na ny rano na ny biby na ny hazo fa kosa nefa tsy misimitsy ato hoe dia mampanompo olona dia manjaka man'olona eno tsara nomen'andriamanitra fa efantsika hanapaka sy anjaka amin'ny zavatra fa tsy amin'ny olona ny olona tsy natao ho dominena mamela iresaka kely amin'izay rehetra mitondra olona sy manana olona mba mififezana na vitsy na maro tsy nisy andriamanitra ndray maraina nitsodra ny olombelona idominina olona zay no mahatonga ny olona na dia manitra fa diranovana azy vao matsapatsapa fa dominenao dia mirevolta ao azy satria ao anatiny ao misy imagin'andriamanitra zay mahatonga azy tsy d'accord amin'le tsy mitovy ao amin'ny ao anatiny mety sahirana izy mety mahantra izy noho ny tsy fahalalany tsy hoe satria tokony alitra izy fa noho ny tsy fahalalany ringana ny olona no ny tsifisy ny fahalalany alleloia fa misaotra n'andriamanitra fianao tsotra zany engany eo marina ny amainana anao tsotra zany ka ny olona tsy natao ho dominena tsy natao anjakana raha nitsodran'andriamanitra ohatra ny davida rehefa na saoly rehefa nosorana hoe ino efa nataony anapaka ny lovanao ianao ndikany hoe manapaka eo tsy endana domine eo ny olona fa ndikany hoe manapaka eo dia hoe mitondra ny olona araky ny tean'andriamanitra hitondrana azy ka ho anao zay mitondra olona rehetra oka zay ty fieritretany ity fa ianao ny rôla dia mahazo midomina zay tiano dominena ianao mety tsy man'olona mba fifezina ianao fa nitokantranao ihany ny anananao dia mety angamba ny vadinao tena raha vehivavy ataonao ohatra ny tena hoe ravaka nitokantrano ka rehefa manadalanao dia tonga ianao amin'ny angady sy ny arina dia misy nday koa moa vehivavy manana le fomba firesaka hoe za ndray aloha tsy mba ety lehilahy amisanga zany tsy manaiky etikety lehilahy zany hoe tsy dominena lehilahy zany a hitanao mbola tsisy lehilahy ianao dia efa zany vavanao mazava azy rehefa tonga raha lehilahy dia efa olona mailomailo ny hitany sy ety mihitsy io na ahoana na ahoana noho zany esory anatin'ny saina ny heritreritra idominina olona tsy mety zany tsy mombanao amin'izany andriamanitra ary tsisy tsodrano an'izany tsy sosotra koa amin'izany ary tsisy fahasoavana manokana ao amin'izany raha mila an'izany ianao dia andaniny amin'ny devoly fa andriamanitra tsy mame an'izany olona andriamanitra ihany no manapaka amintsika ny nasain'andriamanitra ho fahitsika sy ho tapahatsika dia ny zavaboary biby olona tany volamena volafotsy zay rehetra noariny akoatra ny olona alleloia misy olona masy titiany zany zavatra zany marararina fahefana marararina teny ny olona rehetra ohatrany hoe rehefa mandalo dia ohatrany namana izy tena mandalo namana le grande tena mordecai anankiray zay tsy niondrika taminy nampalasa dala azy i mordecai mihitsy mpiady vavahady ny asany efa mandalo maliziny tsy mondrika ny jiosiny tsy mba mandalika manoho zany tsy lelako na jiosy na jiosy efa mandalo tout le monde mila miondrika nga mordecai nanaiky
ny josy rehetra ohatra azy zany zay manana fivavahazany hoe tsy mandoalidoalika tsy mindrodrika manony zany algadaoly amin'ny ala izy miketrika ahoana nanaovako azy imano ipoliako mipanjaka fa tsisy tsy mahazo miondrika amboko zany farana nanoratra lalàna izy dia nasy mpanjaka somi aizany tsy ho azoko bandikely ery ananina reko miseho azo misy ola masy rehefa manana fahefana dia adininy fa mbola misy eo amboniny ny minitrinao eritreritra idominina olona ho avy aminao tsy zaka ny lohanao mety tsy olona io ny revolta fa Andriamanitra le nahary azy no za manana fanitretena isan'ny mahatonga tokantrano ravo fiarahamonina ravo fiangonana tsy mandeha amin'izay loniny dia amin'ny fotoana ny olona anankiray manomboka manina fahefana ka meritreritra idominina na anjaka amin'ny olona ny olona tsy natao anjakana ny olona dia natao hotariana natao atosika mba hisandratra samy manana ny imazin'Andriamanitra isika ao anatisika ao amen ny olona kosa natao hisimbaina fitahiana ho anao ny olona fitahiana ho anao ny olona fitahiana telegekinao ny olona tsy natao ho dominena tadidio mandrakizay zay teniko izay amin'ny fotoana vitanao na vonony ianao anosika ny afa isandratra vao mai ny olona tianao ary anandratra anao ka hoe hoe isika no harin'Andriamanitra hitovy endrika aminy noho izany voalohany manaiky dominena izaniza nampitahory nizaniza rehefa mitena hoe nizaniza dia nizaniza manaja olontsika fa tsy ampiororon'olontsika tena manaja olontsika ninona firazana ninona volokodiny ninona fahaizany ninona fahefany na inona farim-piainany dia manaja olona isika fa ny ampitahoron'olona sanatrizany tena legekinao manaiky ampiororo nizaniza ninona vava ninona resa ninona toerany io Andriamanitra io dia Andriamanitra mamonjy ny tsy manam-pamonjy io Andriamanitra io dia mijery avy any ambony any ka amin'ny fotoana izy mahita olona matahotra ny anarany dia vonina hidina izy hamonjy azy ka na tsisy nizaniza aza miaraka aminao eno tsara ny personnel lanitra sy ny anjely miaraka aminao hoy aho tamin'ny fotoana andavanandro hoe ndrainay dia tady ho adinontsika tsika mpanompon'Andriamanitra sika rehetra samy mpanompon'Andriamanitra etretsika fa isika rery no miasa rehefa manao asan'Andriamanitra non misy olona tsy tamaso be da be miara miasa amintsika anjely personnel lanitra zay mahatonga anao ndraindray rehefa misy fotoana omen'Andriamanitra fahasoa dia sokafa masonao dia mahita olona ngeza be anao akaiky le olona kely zay mivavaka ao anao misy fotoana ohatr'izany misy fotoana mivavaka ao an'olona dia misy olona manatina rehefa mirava taminao nivavaka teo izy ho an'le olona dia mahita olona ngeza be ao akaikinao manaraka anao amin'izay andehananao dia amin'ny fotoana mametra tanana dia izy koa mametra tanana dia amin'ny fotoana ozy izy mitsoka le olona dia izy koa mohatra miara mitsoka aminao inona tsonao hoe anjely ny fanasitranana enao za metrehtra fa miasa rery zany non raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona telekinao ianao tsy rery zany na ahoana na ahoana mampatahotra zao fiainan'izao raha mijery maolona ny sécurité ny zavatra mitranga etsero volon'olona sy namany fanendahana tena masy ravina ohatrany tena Andriamanitra alayva fa ohatrany tsy vitako tsony le tya fa zao ataovy ao anatinao ao ianao raha mandeha tsy ianao rery za aloha misaotra an'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra tsy tamaso ny anjely amin'izay mampanaonao foana zay metrehitra azy ho mahira-tsay fa raha hitan'ny olona ngely anjely efa ela zareo nanaja atsika fa aloha mihitsy izy aloha tsy mahita amin'izay izy mitondra tena daladala mba hahafaha mahatakatra fa misy tsy tamaso eo akaikitsika ao telegekinao ianao tsy irery zany avrena mifandro ianao tsy irery zany misy anjely manodidina anao misy anjely miaraka aminao misy personnel lanitra mombanao afotoanao andeha hiasana hitorina anao zavatra tsy manao zavatra rery zany ianao halleloia oya hoe halleloia
zay mahatonga anao rehefa manao asan'andriamanitra mila miainy le miaraka aminao anao dia ny fanamasina satria tsy anao rery manao an'ilay zavatra zay mahatonga teo petraka eo dia mivavaka eo tsy nieritrehitra zay vavaka amin'ny marary fa tonga dia toriteny dia vita fosiny tombo hoe favanao amin'ny marary zao ok dia fantatry fa fotoana mivavaka tsy zary azy zany ahoana ary moa zay olona sasasany kiteno tonga dia hivibra ho azy eo fa misy ina moa ty tanako ty fa nao misy miara-miasa amintsika misy tsy hita maso hitan'le tsy hitatsika maso le devoly ao anatin'le olona mahita le tsy hitatsika maso inao zany metrehtre tanina ohatrany inona amin'ny tanako ara izy misy pouvoir ary ve izy zany sa makaizy fa misy force tsy hita maso misy personnel tsy hita maso misy anjely tsy hita maso fanamasina tsy hita maso enao bien équipé tsara enao miaraka aminy telekekinao momba anao lanitra rehefa metsika anao e tsisy ny natahoranao zany tenentenao raha izany e dia tsorava mandrakizay avy re mafandroany raha andriamanitra momba atsika iza natohana atsika alleloia hoy hoe noharin'andriamanitra hitovy aminy isika feno zavatra tsara ao anatinao ao atsaro fitondran-tena ohatry ny olona rehetra ny firesahana ohatry ny olona rehetra ndraindray tsy misy fomba fitena andavanandro zay ohatry ny hoe tsy mahatonga sainantsika fa mandeha ho azy amin'ny fotsiny ohatry za ohatry ny manao ho avy ty orany ty ohatry hoe lasa ny fomba firesakitsika ny ohatry ny mana ny aza hitako ka ianao za manakiresaka ohatry zany za fomba fiteny zany dia tena expression inarina any ampianarana mihitsy raha mianatra anglais ohatra hoe I am afraid nananana zany hoe matahotra fa lasa ohatry ny hoe zavatra ianarina letika anaty lohanao mihitsy itsika sy tokony resaka tahotra ohatra matahotra hoe tsy eto zany ho ahito e esory eny ambavanao zany tsy tokony miresaka fanahinana tahotra ianao tena kikinao aza mitovy amin'izao tontolo zao miresa zavatra tsara miresa fahombiazana na dia ho anatehan'ny fanamby mangotraka azy ianao tena foana hoe mety to amin'ny anaran jesosy raha sanatria nisy fanambina teanao ka mety nisy taona tsy nety le izy mety raraka mihitsy ianao tsy naomby mihitsy ianao tsy araky netretanao nivokatra nitranga tamin'izany andro zany dia aza vely raikitra ao anatinao isarina iny mambole sary vaovao fa nalavy impito aza marina miarina ihany izy alleloia aza manaiky azony tsy fahombiazana tamin'ny lasa na amin'ny lafininny io na amin'ny lafininny na ara-bola na amin'ny asa na ara-pitiavana na na fifanazy manaiky azono zany ka ohatrany hoe isaky misy zavatra any dia ohatrany aza hitako ndray ty ka ohatrany nanananananana aza mitena ohatry zany aza misaina ohatry zany tsy imazin'andriamanitra mihitsy zany noharitsika tsy hitovy amin'ny sasany noharentsika hitovy endrika aminy hitondra ny imazin'andriamanitra aona izy ny jaona voalohany toko faefatra andiny fafito amby folo fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao averiko fandroa fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao amin'ny tena izy dia hoe as he is so are we in this world zany hoe tahaka azy isika ety amboniny tany tel qu'il est ohatry hoe tel père tel fils ohatry azy mihitsy ianao ahoana nivavaka nampianaran' jesosy ataony hoe sitraponao hoe tia tany tahaky ny any an-danitra dika zany le any no etsika eto fa sy ny aty mibataina makany mahainao tsara venao zavady ndraindray masy ny olona rehefa tsy mataky dia mampianatra zao mikasika ny fanjakan'andriamanitra doya hoe itsika eny apetraka ty ansaky maro amin'ny olona ny miazakazaka tompo eto any an-danitra ianao efa polo lanitra rehefa ao amin'ny fanjakan'andriamanitra amen amin'ny fotoana efa viany jesosy efa konto miakatra ianao satria meno fa vonona ianao telekikinao engane ka tsy diso bishop hoe fa vonona tsara ianao io ary na rehefa avy eo aza ny tompony tonga telekikinao sura zato isanjato fe anao fa tafakatra sa mbola voaniady mivady maraina tena sora ve anao fa miakatra ho avy ane jesosy fa ino tsara
ny fiaviany jesosy dia fianisy isan'andro ny fiomanina amin'izany fa tsy hifady hanina herinandro ho amin'ny fiavian'ny tompondray androany tsy fiainana isan'andro amen fa matoatsika mbola ajanona eto dia représente an'andriamanitra hitonga ny imagin'andriamanitra ampiseho amin'ny olona tahaky ny ahoana izy zay mahatonga maiboly milaza natsontsika ilaza ny atsarany ny atsara le niasonareo ny alava amin'ny maizina ho amin'ny fahazava amin'ny mahagaga noho izany aza mitondra tena na misainana amin'ny teny ohatry ny olona tsisy ninina ino tsara raha manamboatra telefona ny olona tsy telefona pokaty namboariny fa nataony ao daholo zay ilaina mba hatonga ty telefony tya hiasa tsara arak'izay eritreretany azy ka tsy hanimba ny imaginy mihitsy na ahoana anao andriamanitra kora nahary anao dia nataony ao anatinao daholo zay ilaina arak'izay nieritreretany azy mba tsy hanimba ny imagin'andriamanitra noho izany enao io tsy olona farariana lavy zany raha marary ianao tsy anao zany olo zany teneno no mandidy anao ary vatako hifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra fa ianao salama fa tsy marary tereo izy hifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra na ny fiainanao ara-boly zany ara-pitiavana zany ara-pahasalamana zany na amin'ny azy zany fa aza jerena fotsiny dia ohatry ny olona miraviravitana tsisy nina azo atao mahay zavatra rehetra amin'ny alala le mampahery ao anatinao ao azy zany telekikinao ao anatinao ao zany dredray mampalahelo ny kristianina maro ny kristianina ohatry ny hoe mafinaritra azy a dia mandray fitseritserina vaman'olona mafinge fiainako e mba tombavaka fa tena tsy mora tombavaka fa tsy mila tsy haiko tsony zay atao dao tsika ifamivavaka jesosy dia iny koa le mivavaka ho azy hitanao koa ny mahazo azy jesosy jesosy amin'ny tsara na ty mpanomponao za tsy mila mpitean'andriamanitra ianao koa tsy mila mpitean'andriamanitra zanatsika ary tena tiantsika ary karakaraintsika fa tsy mitsetsetranao ny ataony ianao ve dia tsetsetra ny zanako isan'andro hoe ndry ty zanako ty ndry tea miazo fitahina fa tsy afaka e no telikinao aza mitady mpitean'andriamanitra fa tsy zany ianao tiany ianao manana famindram-po anao izy rehefa misy adosoany manana ny fitiavanao anao izy mikarakara anao izy eno tsara hoa ianao no nasainy hitondra ny imaginy tahaka azy ianao ety manaiky zavatra contraire an'izany fa natsika apena ohatriny hoe ndraindrange mampalahelo be za mahatonga anjentorisy amin'ny moke atsika dia mivavaka ray nge olona reraky ny fiainany zay avydao nge le mivavaka ry anana sy ary anana dia ohatry ny olona vizasa marina fa vizana angamby ianao tonga taty fa zao anao manomboka zao mila miova fisainao fa tsy olona vizana tsony ianao mety nanana problème ianao na tonga anao voasarika anakaty angamba mety nanana fandrina mety nanana fanamby fa tonga ato ianao zao miova amin'ny fanavaozana ny saina ahoana ny fomba iovany fanavaozana fisainana miova raha ianao io zao tsy mivavaka nataonao ahoana reny pozinao hoe maro nareo vena nandoko volo manamboatra tare fa rehefa mivavaka ianao a tonga dia bango tokana sa sasa tare tonga dia tena zay fotsiny vita tsotry zany ka mba mitokony ho hity ianao hoe misy andriamanitra représentenao rehefa miresaka ianao mialaina tena matamana be miresaka aminao ito fa satria makaleo be koa mahitanao sy miresaka aminao ndraindrainge njentrisa amin'ny moke atsika ohatry zany nena leo le mpivavaka ohatry ny olona reraka be zany daholo io tsy amiresaka ivelany fotsiny fa ny anatinao amin'ny mihitsy mila milamy manatra ary milamy mivelany amen satria mitondra ny imagin'andriamanitra isika mety ozy anao ka tokony tain'andriamanitra ngiara zany mahafinaritra ny tenin'ny paster Krisy zao ny teneny ray andro raha mety tsy fantatrao paster Krisy a zay paster zay nanositra ho paster dia zao no ny teneniny andriamanitra ozy izy tsy minamana amin'ny olona mahantra taitra be ana ianao zay tany Afrika atsimo tena nanao zao mihitsy vavako jereko ny olona rehetra mitovy réaction amiko hoe fa ona kosa tsy minamana amin'ny olona mahantra amin'ny ahoana
lozy aloha azavaiko ny teniko mba tsy hana fotoana anao ny olona ozy izy rehefa manitra dia manana fomba fisainana mitovy amin'io fahantrano io ka na dia miteny azy zany Andriamanitra dia tsy azo le tian'Andriamanitra tenenina dia ahoana nataon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra izy aloha anakarena dia rehefa manakarena amin'izay izy a zay vao ataony namana zany hoe zay vao amoahany secret satria efa manomboka manana le fisainana izy tsy domineny volana zavatra dia Andriamanitra afaka miresaka amin'izay tsika zao tsy faritany vola ntsony fa misy olona nge voaresanao ianao a alefako mandeha ohatra any Amerika ianao anangana fiangonana meko ny frais anao sy ny fatrany ray volana velona anao rehefa tonga any da ahoana rehefa afaka ray volana dia zany hipetraka aloha rehefa any ka raha tsy mahita azo anaty ray volana dia ahoana fraiako miverina tanao tsy azo irahana mihitsy izy fa voafetra be mihitsy any anatiny dia tsy maintsy alamindamina izy aloha hiakatra ny fisainany mandamba tonga azy zay ametranao avelona foana mahomby a tsy hovay zay toerana misy ako fa zany anova zay toerana nirahanao zay mahatonga n'Andriamanitra mitahanao aloha fantatro fa le fitahina ny tena tianao fa Andriamanitra tsy hainao le fitahina mamaky azy fa ntoetsainao miova satria tsy mampahatra an'Andriamanitra mihitsy tsy mahamay zay tediavinao rehetrarehetra fa ny olan'Andriamanitra ianao tsy mety miova ato nefa ianao mitondra ny imaginy dia Andriamanitra aloha ampiakary kely hovay kely ny saina ino aloha misy vola tia ny automobile tia ny akanjo tsara dia tia ny trano halleloya dia manomboka mahazovazovaina amin'izay ianao tsy mila le vary be ohatry ny tendrombohatra ntsony a fa comprend verset dia ampy anao ianao ve tsy mahita fa rehefa manomboka manambola ianao tsy tendrakanina ntsony fa rehefa tsy manao no tenatena nono ohatrany hoe rehefa mifadikany ianao nono ataoko tena ohatra faran'izay tsotra kely lay izy mba ho azony rehetrarehetra satria tsy any amin'ny vary miditra ny mahasalama fa fisainana tsy amin'ny abetsaha ny vola miditra koa no mame stabilité fa fisainana mahainao avy ianao azafady ary tsy any amin'izay vola very no mahatonga anao mikorotana fa fisainana ary tsy amin'ny abeany vision anao no mahatonga anao tsy samanomboka fa fisainana ao no manomboka ny zavatra rehetra hoe Andriamanitra miova ahoana ny fomba hiovana amin'ny fanavaozana ny saina mitondra ny imagin'Andriamanitra isika no zany za mitondra tena daladala tanao ohatra même na commercial ary le irahana hivarotra zavatra reny ampanaoviny ohatra hoe raha orange izy na telma dia ampanaoviny t-shirt Airtel ohatra na telma arakaraky le na orange ohatran'izany ampanaoviny pataloha jean tsara dia tiany t-shirt anareo raha misy taminareo efa nanao an'le ina aloha ohatra hoe manao animation ana ventre reny dia tena mboarina mihitsy mipaozinao mba tsy haninona tsy hanimba ny image de société représentenao zay koa mahatonga n'Andriamanitra mitahanao tsy mitahanao izy satria mila vola ianao fa mitahanao izy satria misy fisainana tiany anananao fa tsy any amin'ny vola ny problème an'Andriamanitra ary tsy tokony ho problème anao amin'ny fotoanao manomboka mahatsiaro ferany vola dia mamelahy teny hoe misy zavatra milovaina misimisy anatinao za zao taloha vao mahita ohatra anaky 5 fotsiny dia miasa be ny lohako dia efa naresiko zay tateoriana dia vao mahita ohatra 0 anaky 6 fotsiny ako aorianan'le ray dia miasa be ny lohako tsy aizo aina tanankoratsinako maiky moa fa hoe 0 folo fa zao any safidy tsy manaiky ferana chiffre raha laha isany nahoana dia nitaremarika ny manovanao olo-kafa taremarika ka rehefa mba mijery ny comptenao dia misy taremarika araka ambe folo ny compte alleloya le voalasa nakenina l izy dia maritra o io vesisa manina manao an'izany mba te anontany aho an'izay eny rehetra misy vola ve any an-danitra misy ariary ve any raha mila raha andatsaka avy any an-danitra Andriamanitra
tsisy ninona latsaka any fa créeny fotsiny am'izay toerana ilanao azy tsy misy euro any sady tsisy dollar any tsisy ariary any tsy misy livre sterline tsy misy yen tsy misy zara tsisy azany any atao inona any ka tsy rehefa tonga maorisiana dia hoe tia ny ropianao iriny tsy anatsika tsy ilan'izany ka tsisy azany noho izany esory le fisainana zay ametrahanao limity amin'Andriamanitra esory masay mino fanoharina hitovy endrika aminy ianao afsao tsika manana fisainana tsara sady ambony ohatr' izany voalohany tsy mora miady aman'olona tsika ary tsy complexeny izaniza sady tsy ampitahorina izanizy ary tsy manaiky ambany amin'ny fomba anambanino mety misy olona manambaninao amin'ny fomba fitenina fetsiny tsy rototra amin'izany ianao satria fantatrao raha ianao ve ohatra tsara tare ka misy miteny hoe mba rasy koa ianao ty dia ho taitra ve ianao ka tsy marina ary ve zany dia tsy hitako hoe raha misy mitenina hoe ianao olona mahatra vela io ianao olona kinao tsy mahatra vela any aposinao mety tsy misy volo fa ianao tsy mahatra ianao tsara hoy aho hoe mitona ny imagin'Andriamanitra isika Andriamanitra tsy feran'ny vola Andriamanitra tsy feran'ny toerana Andriamanitra tsy feran'ny fahaizan'ny olona noho izany ianao koa aza manaiky ferany zany na ahoana na ahoana raha misy zavatra nikikirinao ka mbola tsy azo aza mba miteny mihitsy hoe adabo fa tsy sitrapon'Andriamanitra za zao efa tany amin'ny taona 1997 tany non 96 no naniry mba hanao radio sy télé tadidiko mihitsy tamin'ny 1998 tao anaty fotoam-bavaka anankiray andro sabotsy tsy teneniko le toerana eniko mihitsy ny fanamasina miteny enao mitory amin'ny moyen na communication rehetra ok zany oa fa tsy haiko hoe ahoana zao a tsika manao amin'ny télé manao amin'ny radio amin'ny facebook ny ihany koa manao ana taxi be ary gratuit le izy tsisy vola alohako ny antony dia tsotra rehefa Andriamanitra mitahanao na mivoaiza mampididrano fa misy zavatra manomboka avelin'Andriamanitra hitranga zay efa nitenenina hatramin'izay le izy ane tsy fidinao anahy voatay ara za mialina tiako teny anao dia tsotra be mihitsy ikikiro hatramin'ny farany zay napetraka Andriamanitra anatinao tsy maintsy mitranga tsy milazany andoka tena na irearena izesty eto anareo tsy hitako izany tsy izesty avako aminao na nikely ahy fa te ampaheranao fotsiny hoe io zavatra ikikiranao io tsy maintsy mitranga io na hoelana hoaingana satria azadino mandrakizay fa mitona ny imagin'Andriamanitra ianao tsy ho avelin'Andriamanitra ao fa baraky ianao na ho rava na ho potika satria mitondra ny imagin'Andriamanitra ianao tsy avelin'Andriamanitra ho isakisahany olona tapondoha ianao satria mitondra ny imagin'Andriamanitra ianao noho izany oka zay ty mipetra-potsiny ty miandry ny rarim-ba ho avy dia miangavan'Andriamanitra lava raiso ny toeranao manjaka am'izay manjakao am'izay manjakao am'izay fotoana zao tsy tomanina na ilalaovatana nanaovana croix célébrandriamanitra aizay any rovina ihany tsy fotoana zany tso zao mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary vona Jehova efa miposaka aminao teneno tenanao mitondra ny imagin'Andriamanitra ahako tsy manaiky mahandry tsy manaiky marary tsy manaiky ambanina tsy manaiky horesy lavo mpandresy ahako salama ako ambina ako satria ny Jesosiko efa maty ho ahy efa nitondra ny ozina ny fahantrana ny aretina ary efa nandresy ny satana mba ho anahako iainako zany amin'ny anaran'i Jesosy raha misotranao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny izay omenao anay mba tonga ny fiainanay iovo ie tsara fantatra hoe fa matoa ianao mampianatra anay isan'andro tahaka izany
dia satria linany amin'ny fiovan'ny fiainanay ianao, linany amin'ny fandrosoanay ianao zay tsara ka vita andeha lavitra, atratra ny anjara zay efa voatendry no faritanao sy no tendrenao mba ho anay. Mivavaka amin'ity androany ty ho an'ireto vahoaka ireto mba tsy ho mpiaino mpanadino fa ho mpiaino mpakatò, ka androso mandrakariva amin'ny fiarahana aminao, hitombo amin'ny toe-po tsara sy amin'ny toe-tsaina tsara. Fanamasonao mesao anatinay tsirairay avy, ampiondrehetra tsy hamaly fanaratsiana ny fanaratsiana, ay andefitra mandrakariva amin'ny fifalila tsy amin'ny fitiavana. Tompo ampiony tsirairay avy ahifeny zavatra saina sy ny zavatra ho teneniny, ampiony rehetrarehetra vita hifeny fotoana ka hifo maraina hifeny marainany, ay ametraka tanjona tsara ka androso amin'izany araka izay apetraka ao, ametrao fandriana tsara ao anatin'ny rehetra, dia meo anay tsirairay avy toany fanahy mazoto zay, dia atanjao amin'ny herin'ny faherezana ny fanahinay, mba hery mandrakariva amin'ny fanahiny voninahitra ny rehetra ary androso ka hita ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao. Tompo mivavaka ho any tsirairay avy mba tsy hisy loza hitranga aminy, mba tsy hisy loza tampoka azo azy, tsisy fahafatesana mangazina ny ankonany, tsisy faharavana tompoko ho tonga tampoka aminy, tsisy an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fiainany dia androso hiatsara, ahita ny fitahinao izy, ahita ny fahatsaranao izy, reo aretina, reo ady zay fampitolomany meo azy fandresena amin'izany, meo azy Andriamanitra hitany tananao manohana azy, mamatsy azy sy mitarika azy, ao ka talanjona ny fiasan'ny tananao eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Tompo mivavaka amin'ity androany ity, esory ala amin'ny fiainany zay zavatra manimba azy, apalina vito azy ny rasy mba tsy hampahory azy sady, hitaro ny fiainany, hitaro ny toe-pony, meo azy fo mialehibe Andriamanitra, mahazaka karazan'olona, mahazaka karazan-javatra, mahazaka pression, mahazaka olana, mahataty fanaratsiana, mahataty Andriamanitra resapona, ary tsy manakeno an'izany fa androso foana, androso foana, meo fo tsara ny tsirairay avy, meo toe-po tsara ny tsirairay avy, ampio zay mora tezitra rehetra hianary ny fahatezerana, ampio zay rehetra mora sorena rehetrarehetra hanalo ny fahasorenany. Fanamasona mesao anatin'ny tsirairay avy mba tonga rehetra hivelona amin'ny finoana, hivelona amin'ny fahatokinanao, hivelona amin'ny fahatahoranao, hijoro amin'ny teninao manoloana ny fanamby sy ny ady saotra rehetrarehetra, azonao ny toe-po feny fanetretena rehefa tonga ny fitahinana andrandraina hatramin'izay. Fanamasona mesao anatinay tsirairay avy, fa avy aminao reriany no ahafany manao toe-po tsara sy toe-tsaina tsara, ahafany miazona an'izany tsy ndray andro fa isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Alleluia. Tsara ny tompo. Anao fanatitra isika dia vita izay dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika. Fa raha misy mafo no ny amiko sy ny filazantsara dia indray avy zato eny izy. Jesosy tsy mahay mandainga izany. Ka mampirisika antsika amafy amin'ity androany ity. Ho anao izay manaraka amin'ny radio na Facebook, afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83, 034 81 984 83 na 033 02 092 30, 33 02 092 30. Mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny izany. Amen. Alleluia. Atoka vita ny fanatitra dia hitsangantsika amarana fotoana. Tsofikranao ny tompo hitarika anao amin'ny marina mandrakariva. Aninona mety fizahatoetra tsy maintsy hitranga amin'ny fiainanao, anampy anao fanamasina hanana toe-po tsara. Dia amin'izany dia hanandratranao Andriamanitra ary hitondranao amin'ny avo. Araka ny voasoratra ny hitondranao any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Atsiaro ny fanatitraonao izy ka nefa niriny fonao sy atateraka ny fisainanao rehetra. Hitarika anao amin'ny fiadanana izy dia nakisaka ny rafinao sy ny fahavalonao rehetra. Ampalalaka ny alehanao ka ampamora zay sarotra eo aminao. Hitady hitanao tokoa izy na mivoaka ianao na meditra, na iza misy ianao, hiaranao amin'ny ratsy sy amin'ny loza ka meanao fiadanana. Sika rehetra na hoe amen. Dia fotoana antsika tomboa fahasoavana.